Ampifariana trano tompo kilasy tompoko vavy ny tsidianay ny tokantranonao amin'ity talata hariva ity. Toy ny mahazatra rehefa talata toy izao dia manodidina ny fananantany no ifampiresahantsika. Ka ho amin'ity androany ity dia loha hevitra ifampiresahantsika ny hoe manao ahoana ny famadihana ny kadastra ho titra. Izay iarahanao amiko sy ny namana Andriamaro. Akafaliana tokoa no iarabanantsika amin'izao talata hariva izao ny fandaharana ny zoko moa dia iresahantsika an'ireo lalàna mifandraika amin'ny klangam-piarahamonina rehefa talata tahaka izao dia resahantsika ny resaka momba ny fananantany efa irahantsika malala fa mbola olana sedraina eto Madagasikara manerana ny lafivalon'ny nosy izany resaka fananantany izany vahintsika amin'ity an'ity ary dia Andriamatoa Ramarovelo Arthur lehibe ny fari-piadidian'ny fananantany eny amin'ny district Anambohidratrimo ary Andriamatoa Randriantsoa Jean-Jacques chef de service des travaux spéciaux direction des études et travaux topographiques eo anivon'ny sampandrarany fandrefesan-tany. Ia, ankasitrahana namana Andriamaro nampafantatra ireo vahintsika fa mialohany iresahantsika manodidina izay loha hevitra momba ny famadihana ny kadastra ho titra izay dia andeha aloha ampafantarina antsika eto anatin'ity fanadihadiana ity ny atao hoe kadastra ary eo ihany koa ny atao hoe titra. Alohan'ny taona 1970 dia nisy ny efa nisy ny atao hoe titra fa ny mpanjanantany zany no nanana an'izay no afaka manana fahafahana misitraka an'izay titra izay fa ny dia taty aoriana mba ahafahan'ny saram-babem-bahoaka mahazo an'le izy dia nisy ny atao hoe cadastre indigène. Zay le atao koa hoe immatriculation collective dia ny cadastre zany dia le voalaza teo hoe immatriculation collective zany hoe zo ahafahana mahazo ahafahana misitraka ny fananana tany anankiray. Ny ordonnance 60-146 tamin'ny 3 octobre 1960 ary ny décret d'application 60-529 ny 28 décembre 1960 ireo zany lalàna kirakiraina rehefa milaza hoe titre sy cadastre. Ny titre sy cadastre dia tsy afakory faray ihany samy procédure na immatriculation reo nazahoanan'ireo mitovy ao reo mantsy anareo satria misy le hoe force probante ny immatriculation any hoe définitif inattaquable le définitif une fois immatriculé vita titre zany le parcelle cadastrale iny niova titre tsy afaka intsony miverina makao amin'le maha parcelle cadastrale anazy zay maha définitif an'le titre le any amin'ny voalohany mihitsy dia inattaquable indray le zo an'le olona ao anatiny hoe inattaquable zany hoe no heverina efa betsaka reo procédure narahana tany amin'ny natongavany tamin'ny didim-pitsarana nisy contrôle judiciaire tany ary misy contrôle conservateur ihany koa izy taty aoriana dia efa neverina tony tsy misy zany ireo zo rehetrarehetra zay tsy voasoratra atao anatin'io zay mampainatakabla anazy no mampitovy anazy koa dia sady preuve de droit de propriété izy zany afaka atao antoka azonao atao tsara mihitsy no mampiasa anazy raha anao fifampivarotana anao antobolany amin'ny banque zay ngamba ny azoko ambara mahakasika an'izay. Eny ary araky ny efa nanarahantsika azy teo dia ireny no fampafantarana momba ny hoe cadastre sy ny titre. Iresaka momba izay famadihana ny cadastre ho titre izay sika amin'ity ala ity vahiny ampiakarintsika avy ato amin'ny ilany avato ary Ramarovelo Arthur izay lehibe ny fiara-piadidian'ny fananantany avy ao amin'ny district Anambohidratrimo ary avy ato amin'ny ilany avato kosa Randriantsoa Jean-Jacques chef de service des travaux spéciaux eo anivon'ny direction des études et travaux topographiques
efa nambara teo ihany no antsoina hoe cadastre sy titre sao misy anampinany ny fanazavana iny aloha ianareo mirahalahy. Faly miaraba ny namana Jay Andriamaro sy madame Faraniana Razafindravelo dia faly miaraba antsika rehetra mpanaraka ny fandaharana. Efa feno dia feno le fanazavana na raha antsika tanatin'ny reportage fohifohy teo. Efa voalaza teo ny cadastre dia niainga avy amin'ny procédure d'immatriculation collective dia ny titre amin'ny ankapobeny immatriculation individuelle zay zany fa samy proof entina anamarinana ny mahatompony tany anankiray izy roa reo. Proof feno zany reo eo anatrehan'ny lalàna anamarinana hoe tompony tany ianao rehefa misoratra ao anaty cadastre ianao na misoratra ao anaty titre zay angamba. Mety mitombona ve zany fanontaniana mipetraka hoe inona marina zany ny interena hoe inona ny tombony ho an'ny olom-pirenena raha ohatra ka ho avadiny titre izay cadastre zay? Ny arma procédure collective ny cadastre zany dia niainga amina plan parcellaire zany hoe eo amin'le échelle-na plan zany. Iny zany no fahasamihafana kely fahasamihafana azo lazaina le bebe ihany satria miaraka mitambatra amina parcelle be dia be le tany ao anaty cadastre. Ny zo zany mitovy ny zo mahatompony na zo misoratra ao anatin'io fa eo amin'le plan zany no atao hoe plus précis zany raha ohatra ka aty amin'ny titre satria na ny échelle ampiasaina raha tsy mitovy fa précis kokoa zany e. Dia eo no namanao amin'ny service topo moa zany hitondra an'izay fanazavana mahakasika an'izay. Ya, voalohany teny aloha dia miaraba anareo mianadahy atao mpanotrany fandarana ny zoko, miaraba ihany koa ny namana mpiara-miasa ao amin'ny fananantany ary indrindra antsika potsery ny tsy tapaka ny fandarana ny zoko. Momba ny antsoina hoe parcelle cadastrale sy titre foncier moa zany araka ny teny lazana tao amin'ny namana teo dia mitovy tsara mihitsy ny zoa sitrahan'ireo na titre foncier na cadastre izany fa ny dingana anarahana fotsiny tamin'ireo cadastre sy titre ireo fotsiny no mahasamihafa anazy. Ny cadastre moa zany tonga dia natao fandrefesana fahobe amina zone anankiray, ataontsika hoe olitra hoe 1000 parcelle ohatra amin'ny zone anankiray zay no amin'le cadastre. Dia ny fomba nanaovana azy ny fanjakana no naka ny initiative nanaovana an'io cadastre nata plan cadastral fahobe io. Ny titre foncier kosa dia individuel amin'ny alalan'ny olona anankiray zany no nangataka a partir n'iny cadastre iny no navadiny ho titre foncier na koa hoe tany-panjakana zay nandeha nandalaka procédure vadika titre foncier. Zay amin'ny ankapobeny no mahasamihafa an'ireo plan anankiroa ireo. Inona no mety ho intérêt zany raha ohatra hoe manana titre ny olona anankiray fa tsy mionona amin'ny cadastre fotsiny izy? Ny tombontsoa ny famadihana ny cadastre au titre foncier dia maro dia maro tokoa satria voalohany aloha le amin'le cadastre ny habean'ny taninao zany mety hiova rehefa hivadika titre foncier izy, mety engeza mety hihena kely arakaraka le toerana satria ny fomba nazahoana ny fitaovana nampiasaina tamin'ny fanamboarana cadastre sy ny titre foncier amin'izao fotoana zao dia efa samihafa mihitsy. Zao fa misy an'itony teknôlôjia vaovao tony hiova mihitsy ny surface plus précis kokoa zany ny titre foncier
kadastra moa zany ny hafa ny fitaovana nampiasaina tamin'izany andro zany amin'izao kosa efa tsaratsara kokoa amin'ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao. Efa misy anampina azy Monsieur Arthur? Matetika koa manko raha antsika malala fa ny akamaroan'ny kadastra dia efa ela zany nanaovana azy. Ka raha madika titre ianao amin'izao fotoana dia rehefa vita le planche rehetrarehetra mety miova ny toe-javatra misy eo ambonin'le tany ka miaraka amin'izay koa zany le plan maneho zavatra mifanaraka kokoa amin'ny zava-misy amin'izao le plan vita amin'le fanaovana titre. Zay angamba fanampiny koa. Raha raisina eo amin'ny cas pratika zany dia mety ho afaka ny disadisa kely ateraka ny ray metatra na latsaka kely sy mihoatra eo amin'ny tena refitany tena izy satria ho hita ny refitany tena izy araka ny tenen'ny Andriamatoa Jean-Jacques tato hoe hita amin'ny teknôlôjia vaovao kokoa ny refitany tena izy. Manahoana kosa indray ary ny dingana arahana raha ohatra ka hamadika ny kadastra ho titre, inona mipitsopitso ny entina miainga amin'izay? Voafaritry ny ordonnance 60-146 tamin'ny 3 octobre 1960 sy ny décret d'application an'io ordonnance io ny fombafomba anatanterahana le famadihana kadastra ho titre. Amin'ny ankapobeny misy karazany roa aloha le fomba namoahana kadastra sy nanoratana le kadastra. Amin'ny ankapobeny zany dia ny kadastra dia misy voasoratra ao anatin'le hoe matrice cadastrale ary misy ny extrait na matrice cadastrale menan'le olona misoratra ao amin'ny ankapobeny zany zay. Fa misy koa misy le hoe nouvelle formule zay didim-pitsarana avy any amin'ny TTA ny tonga dia nalefa any amin'ny farim-piadidin'ny fananantany amadihana ho titre an'le kadastra. Ka raisiko le cas voalohany zany hoe nisy ny matrice cadastrale sy le hoe fanoratana tao anaty sy ny extrait matrice cadastrale. Dia raha izay zany le tranga dia entin'le olona aloha le extrait ana matrice cadastrale entiny eny anivon'ny farim-piadidin'ny fananantany miaraka amin'ny réquisition d'immatriculation na le fangatahana borne miaraka amin'ny plan parcellaire dia misy taratasy fiatohana fenony eny dia rehefa feno zay rehetra zay ka raha ohatra ka hamadika kadastra tsotra amin'izao fotsiny izy dia zay eny dia feno ny atota taratasy ilainy. Fa indraindray manko miaraka amin'io kadastra io tsy vitany hoe famadihana kadastra ho titre fotsiny fa misy ao fanoratana fandovanana na fanoratana fampivarotana na fanoratana fanolorana na zay mety ho karazana opération rehetra azo atao zany opération subséquente rehetra azo atao dia misy atota taratasy tsy maintsy fenona miaraka amin'izay rehetrarehetra zay. Eo amin'le karazany faharoa lazaiko indray le didim-pitsarana avy hatrany avy eo amin'ny fitsarana amin'ny teti-vohatra zany dia io didy io didy efa raikitra zany mazava ho azy ary misy soratra napetaky ny fitsarana amin'ny teti-vohatra hoe pour immatriculation misy an'izay mention zay zany le didim-pitsarana. Dia miaraka amin'izay ny plan parcellaire ihany zany sy ny fangatahana borne na réquisition d'immatriculation dia le taratasy fiantohana dia ohatran'ny voalazako teo ihany tonga dia atao le famadihana raha ohatra ka zay ihany no zavatra takin'le mananjo. Fa raha ohatra ka misy opération hafa dia ohatran'le voalazako teo ambony teo ihany. Aiza marina moa zany ny afaka manao an'izay aloha patsiahivitsika ny olo-pirenena manaraka ny fandaharana ihany. Ny afaka manao an'le famadihana kadastra ho titre dia le olona mananjo ao ihany le voasoratra ao anatin'le kadastra zany na olona nomeny fahefana mazava tsara zany. Mety zavatra hitranga ve no hoe
ao anaty famadihana izay cadastre ho lasa titre izay. Raha tamin'ny voalohany ohatra hoe nangataka cadastre olona anankiray izay ataontsika ohatra hoe Rakoto, rehefa aty amin'ny famadihana anazy ho titre mety hitranga avy eny hoe lasa mivadika amin'ny anarana olona hafa iny na hoe mety hoe hosoratana amin'ny taranaka aty aoriana ohatra ny titre mety azo atao ve izay sa manao ahoana ny dingana tokony arahana? Ya, araka ny volazan'ny namana tao teo moa dia ny famadihana ny cadastre ho titre dia izay zo anatin'ilay cadastre ihany no avadika ho titre. Izany hoe raha ohatra Rakoto misoratra amin'ilay cadastre sy nangataka an'ilay fangatahana ho famadihana ho titre dia iny olona iny ihany no misoratra ao anatin'iny titre izay vita rehefa avy eo iny. Satria ilay taratasy avy eo amin'ny tsapan-drarahany fananantany makaty amin'ny tsapan-drarahany fandrefesantany dia ilay sary avy eo amin'zareo avy amin'ny parcelle cadastral iny ihany no avadika ho titre. Izany hoe izay tompon'ilay cadastre tao ihany zany. Raha ohatra nisy mutation kosa koa tao hoe pari vente na pari décès dia na ohatra feno ny taratasiny na fana namadika anazy amin'ny anaran'ilay taranaka na le mpividy fendoana to taratasy dia izay le mutation soit pari décès soit pari vente. Dia izay nangataka an'ilay famadihana azy ho cadastre ho titre, iny olona iny no misoratra anatin'ny titre avy eo dia mifafanafo azy fotsiny ilay cadastre teo. Izany hoe Rakoto zany nangataka, Rakoto misoratra amin'ny cadastre dia Rakoto ihany no misoratrany amin'ny titre foncier. Inona zany no mety mampatonga an'ilay hoe satria zavatra isan'ny tena nivon'ny fiarahamonina eny ihany koa izay hoe misy tany anankiray titre anankiroa no mivoaka amin'io tany anankiray io. Asa izy aminareo mirahalahy no afaka hamaly an'izay? Zay zavatra izay mety tranga misy izay fa mety resaka repérage any anivon'ny sampanarahan'ny fandrefesantany matetika ny mahatonga an'izay dia ameko anazy angamba ny fitenenana. Ya, mety isin'izay zavatra izay raha ohatra ny lohevitsika moa zany ty cadastre hivadika titre. Zany hoe ka hoe cadastre hivadika titre izy double titre tsy mitsy izay angambany. Satria nahoana ny cadastre zany ohatra hoe asehoko zany ilasan'ny fandrefesantany tesaka ty plan cadastral zany ohatra zao le sary io menamena io zany no avadikitsika ho avaditsika ho titre foncier zany misy plan vaovao zany individuel izay hivadika ohatr'izao zany. Zany hoe hitantsika io ngamba fa le trapèze to ihany no trapèze amin'le titre foncier zany hoe le cadastre numéro ohatra hoe 1000 izay ho avaditsika ho titre foncier 11 000 indice A ohatra. Tsy possible zany hoe io carré io hivadika ao rectangle. Raha carré zany ny carré ny parcelle cadastrale anao dia ausura fa ao carré ihany ilay titre hivoaka eo. Pitsipisina rana fotsiny juste ngambany ilay angezany fotsiny amin'le saritany mivoaka no mahasamihafa azy ndray le bebe ndray kely hady ndray misy détail misy hita daholo zany ireo zavatra eo ambonin'ny taninao amin'ilay titre foncier. Zany hoe raha ohatra le hoe titre anankiroa zany raha hoe tanympanjakana nangatahana angambo mety hoe repérage mety hisy zavatra zay fa raha cadastre kosa hivadika titre tsy possible zay hoe double titre hivoaka zay. Efa lazaintsika teo moa ilay izy hoe ny cadastre
azo atao ihany koa mamadika azy ho titre raha misy ny mutation par décès ohatra dia afaka avadika amin'ireo taranaka théorina le famadihana anazy ho titre. Azo atao ihany koa hoe le olona teo aloha ihany no mamadika anazy ho titre. Eo amin'izay mihitsy matetika ny siny zay hoe lasa samy anankiroa zany mpangataka. Mety ohatra hoe zavatra mitrangana ny fiarahamonina mbola tsy maty ohatra ny ray aman-dreny. Ny zanaka ihany koa nefa efa mahafantatra hoe izy ireo no mandova ary mety mahafantatra ihany koa izy ny fisiana antanatohatra amin'ny resaka fandovana. Mety hoe mangataka an'izay taratasy ihany koa izy amin'ny fotoana iny raha samy mandeha zany ireo taratasy anankiroa ireo hoe le ray aman-dreny mangataka an'ilay famadihana ny taratasy ho cadastre ho lasa titre. Io ihany koa ny zanaka théorina mangataka an'ilay cadastre ho lasa titre. Raha misy fahafatesana ny ray aman-dreny ireo taratasy anankiroa ireo fa miara-mandeha eny mety miara-mivoaka ihany koa ny titre amin'izy ireo. Zay matetika mampatonga hoe lasa misy titre anankiroa manahoana fandaminana momba an'izay. Zay zavatra izay aloha tsy tokony iseho e satria tsy maintsy justifie zany le zoan'le zanaka raha ohatra ka hoe efa mirosany fandovana izy dia tsy maintsy hoentiny eo ny taratasy pahafatesana, entiny eo ny taratasy fandovana, entiny eo ny tombam-pananana. Zany zavatra zany nefa tsy afaka atao raha tsy hoe osoka nga, raha tsy hoe efa hoe maty tokoa le ray aman-dreny. Fa tsy maintsy le ray aman-dreny misoratra ao anaty cadastre rehefa avadika ho titre iny tsy maintsy misoratra amin'le ray aman-dreny. Zany hoe azo lazaina zany hoe tsy avy amin'ny famadihana ny cadastre ho lasa titre mihitsy reny le titre foncier anankiroa hitantsika eny anivon'ny fiarahamonina mahatonga resa be hitantsika amin'ny ano aman-jery reny. Tsy avy amin'ny famadihana cadastre ho titre fa matetika hoe mahatonga an'ireny misy chevauchement na procédure indraindray. Ohatra hoe misy ny procédure d'immatriculation directe ohatra nefa en parallèle nisy procédure na cadastre dia misy zany ao mivoaka azon'olona tamin'ny alalan'le procédure na réquisition d'immatriculation directe le tany ohatra dia nefa ny aty amin'ny fitsaran-tany mitety vohatra nanao fitsarana dia namoaka didim-pitsarana amin'ny anarana olo-kafa. Eo koa ohatra hoe nisy karatany nivoaka nefa efa nisy titre ohatra na mifamadika amin'izay zavatra izay na hoe nisy procédure na cadastre nandeha dia tsy hitatosatra amin'ny farany nisokatra nefa ny fanaovana karatany amina toerana anankiray dia mivoaka karatany dia fanitsaka zany le zavatra rehefa avy eo rehefa tsy fiable ny plan de repérage sy ny plan d'occupation du sol zany ohatra zay ampiasaina eny anivon'ny na eny anivon'ny sampandrarahany fandrefesa-tany na eny anivon'ny bureau foton'ny fananantany misy tsy fahatomombamana dia mety iseho zany zavatra zany. Ho resantsika rehefa avy eo zay tsy fahatomombanana sy ny mahakasika an'izay fanazavana rehetra izay mety azo resahana ihany koa ny resaka kolikoly fa ho resantsika rehefa avy eo zay fa andeha anaraka ny reto fanadihadiana fohy reto indray ary aloha. Tany mirefy 9 hektara ny soratra tamin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana hatramin'izay ity eto Analamahitsy ity ary fanaovana andrana amin'ny fambolena zanakazo no nampiasana azy. Rehefa tonga ny tompon'andraikitra vaovao teo amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny Jono ny taona 2024 ka nanao fanamarinana nyreo fananan'ny ministera rehetra dia fantatra fa lasa tsy misoratra ho an'ny ministera intsony ny 10 hektara amin'ity tany ity. Lasa n'olon-tsotra avokoa izany tany be midadasika amin'ny refy 10 hektara izany kanefa tsy nisy taratasy na dia iray monja aza nampahafantatra ny fanaisorana n'io tany io hiala amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny Jono ka hoe nafindra no soratana tamin'ny fanjakana Foibe. Ary ny tena mahagaga anahy tamin'ny 27 mars 2018 ny situation n'io tany io mbola tsy feno mihitsy mbola ity situation n'io tany io plan de gaga fa sady ny désaffecté aminay le izy 2018 no lasa reto dolo zany mioccupé an'le tany rehetrarehetra
dia gaga nefa rehefa nanao descente teny zay a dia misy no miteny hoe efa titre borné aminay ary manana taratasy zareo hoe titre borné or nefa le taratasy désaffectation mbola tsy tonga eto donc zany a rehefa natao zany fanadiadiana moa zay moa zany mijery fotsiny a dia teo amin'ny 2018 teo zany nisy an'le désaffectation tsy fantatra hoe iza nanao an'le izy a tsy fantatra hoe iza nefa araky ny lalàna dia tokony mahazo copie ny ministère hoe efa désaffecté aminareo io tany io fa mbola tsy tonga eto anivon'ny patrimoine ny ministère ny agriculture élevage et pêche ny arrêté désaffecté an'le tany. Tsy salasalana avy hatrany no milaza fa mampiayay ity raharatsy mazava mombana tamin'ny mpanjakana lasan'olon-tsotra ity hoy ny tompon'andraikitra eto amin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono. Akoatra ny fisiany tsy fanarahan-dalàna ao anatin'ny dinganana naisorana ny tany hiala amin'ny ministera voaresaka, mahagaga ihany koa ny fomba nahavitan'ireo olon-tsotra ny taratasy tany ara-dalàna tao anatin'ny fotoana fohy dia fohy. Azo lazaina misy zavatra mampiaya satria mampiayavy moa satria le taratasina désaffectation le arrêté mihitsy tsy tonga eto am-pelatananay. Espacena 1 an teo ne zany nanaovan'zareo an'ity satria 27 mars 2019 mbola tsy misy mbola zao le situation tsika dia gatsika 30 avril 2019 fotry zao situation dia espacena 1 an io zany nanaovana an'le izy nefa hatreto aloha mbola tsisy arrêté milaza hoe désaffecté aminay fa ny certificat juridique no tonga eto amina hoe désaffecté le izy. Hitady ny irika rehetra amin'ny fomba ara-dalàna mba ahafahana mamerina an'ireo tany ireo isoratra amin'ny indray ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono hoy ny tompon'andraikitra. Azo tsoahina amin'izao raharaha zao kosa fa azo atao tsara ny manala ny fitarazoan'ny fikarakarana taratasy mpanjakana. Matoa ireo olona ampolony izay nahazo ny tanin'ny ministera teny Analamahitsy ireo nahavita ny taratasy tanin'izy ireo ara-dalàna sy feno tsara tao anatin'ny volana vitsy-monja dia azo ny sampandraharahan'ny fananantany sy ny fandrefesantany atao ihany koa izany ny manao ny toy izay ho an'ny vahoaka malagasy rehetra tsy akanavaka. Tokony tsy manana fialantsiny azo ekena intsony ny sampandraharahan'ny fananantany sy ny fandrefesantany amin'ireo fitarazoan'ny fikarakarana taratasy ao aminy satria voapirofo amin'ity raharaha ity fa azo atao ny mahazo taratasy ara-dalàna ao anatin'ny fotoana fohy. Ya, idirantsika ny momba niny famadihana ny atao anatin'ny fanajajiana iny fa mialohan'ny idirantsika lalandalina kokoa dia andeha aloha ampahafantaritsika ny BMTT izay mpanohana ny tsy fandaharantsika ity. Ya, efa noresahantsika teo ihany izay famadihana ny cadastre ho titre izay. Efa noresahantsika teo ny hoe mahazahoana tombontsoa kokoa ny famadihana ny cadastre ho titre satria voafaritra mazava tsara ny ampahantany izay misoratra amina olona anankiray. Tsara ampahafantarina ihany angamba ny hoe ao anatin'izay procédure izay ny antsipirian'ny lalindala kokoa momba izay famadihana ny cadastre ho titre izay. Mais koa ny Andriamatoa avy ato amin'ny ilana vato Monsieur Jean-Jacques ny fanazavana misimisy kokoa mahakasika izay. Ya, hotoy an'le izy teo rehefa azo avy any ny taratasy avy any amin'ny domaine avy eo amin'ny sampandraran'ny fananantany milaza fa hoe ty parcelle ty dia avadikitsika ho titre numéro zao. Dia iny taratasy iny zany makao amin'ny sampandraran'ny fandrefesantany rehefa avy nandohany sarany rehetrarehetra avy eo amin'ny sampandraran'ny fandrefesantany dia mahazo rosia ara-dalàna.
dia iny rosia iny a nomenao a izay safidinao zay mpandrefitany pahay safidinao a na irakoto na rabe dia ilay mpandrefitany pahay amin'izay a no mandefa ny taratasy fiantsoana miantso hoe raha afaka alakamisy na zoma zay andro safidiny eo a fa tsy maintsy andro fiasana na latsanika hatramin'ny zoma zany no andro fanaovana fanatsatohana borna. Io mpandrefitany pahay io a no mandefa ny fiantsoana ilay tompotany a sy ny manodidina ary ny chef lehibe an'ny fokotany eny an-toerana. Vita zay a dia mandrefy zay eny an-toerana izy a maka ireo pitsopitsony hitany eny an-toerana trano zay rehetra hita eny an-toerana e pitsopitsony rehetra mihitsy na mahita borna izy a dia iny orefesiny iny borna iny. Raha mahita borna kadastrale zany izy a dia tsy maintsy soloina borna IF iny avy eo zany hoe borna misy soratra hoe IF na misy borna kadastrale hitany eny an-toerana hoe telefaritra tsy maintsy esorina iny a ovana izay antsoina hoe borna IF izay manaprofo fa io le faritry ny taninao izay vita titre zany hoe le borna kadastrale teo a esorina mihitsy fa tsy hoe tazoma eo fa esorina mihitsy a dia hosoloina ilay borna titre misy soratra hoe IF. Vita zay a dia le mpandrefitany pahay a manaritra ny antoto taratasy miaraka amin'ireo taratasy antsoratra ireo OPV zany alefa ny sampadrarany fandrefesatany iny a dia ny eo amin'ny sampadrarany fandrefesatany indray no mijery pitsopitsony ara teknika fanaraka amin'ny règlement technique avy a io zavatra nataon'ilay izy mpandrefitany pahay teny an-toerana io. Vita zay a dia manao ny repérage au niveau an'ny sampadrarany fandrefesatany ny mpiasa rehetra ao a mamafy tsy mamafy za fa manova ilay numéro parcelle ivadika ho titre zay numéro zay nalefan'ny sampadrarany fananantany dia iny taratasy ireo a no alefanay ao amin'ny sampadrarany fandrefesatany any amin'ny zareo ao amin'ny fananantany zay mampiditra ny anaran'ilay olona tompony io titre zay fitaborana nataon'ny mpandrefitany pahay teo. Mialohan'ny resantsika ny fampitinana nyty fandarana ny zoko androan'ity ary ndeo resantsika ny resadresaka farany tamin'ny fanadihadiana faharoa zay narahantsika teo a raha enona amin'ny teninareo amin'ny rahalahy avy eo anivon'ny sampandrarahany fananantany sy sampandrarahany fandrefesatany tokony tsy misy fahasarotany mihitsy ny fahazahoanan'izay taratasy rehetra izay raha raisina amin'izay fanazavana tsotsotra nentinareo zay. Anisan'ny tena mampitaraina ny vahoaka nefa irahantsika malala zany sampandrarahany fananantany sy ny fandrefesatany zany tsy afeniny zany fa tena mampikaikaiky ny malagasy mihitsy namiditra ny anaty biraoany zany ary inona marina ny tena olana zany mahatonga an'le hoe tsy afenina fa misy olona mikarakara taratasy tany a enim-bolana izy dia mavita fotoana fohy fa misy mikarakara taonany tsy mavita taratasy tany zany inona ny mety mahatonga an'izay marina mihitsy zany fa amin'izao a efa apetraka daholo ny ezaka rehetrarehetra hanamorana sy hanafanganana ny fikirakirana ny taratasy ny olona zany mila raharaha eny anivon'ny sampandrarahany fananantany sy ny sampandrarahany fandrefesatany. Efa misy ny ezaka betsaka apetraky ny foibe mpitantanana ny sampandrarahany fananantany zany amin'izao. Fa eo koa zany matetika zava-miseho zany a ny olona zany miandry eo zany tena manahirana miandry efa misy olana na efa ela be na teo arinan'ny hoe fahazahoana kadasitra na fahafatesan'le olona misoratra ao anaty kadasitra vao tonga ny olona anao famondrana na efa ela teo arinan'isy ny taratasy fampivarotana zay vao tonga anao ny famondrana. Eo koa zany zay zany amin'ny akapobeany koa fa ny iteo zany atota taratasy pitsopitsony zay voarazany lalàna zay tsy maintsy takina nefa
indraindray sarotra amin'ny olona no mitady an'ireny any amin'ny sampandraraha misy na indraindray tsy maintsy andehanana any amin'ny fitsarana dia mihitatra zany le fikarakarana le fanoratana n'le zo fa amin'izao efa miezaka mihitsy ny sampandrara rehetrarehetra hoe ahoana ny anafanganana ahoana ny anamorana fa na izany na tsy zany lalàna mifehan'ity asy ity koa tsy maintsy arahana ny pitsopitso ny be dia be ka tsy afa-manoatra ny conservateur fa rehefa indraindray manoloanana zavatra tsy tokony ekena ka manaika dia responsabilité personnelle rehefa avy eo ho anazy iny any anivon'ny fitsarana ka tsy rehefa takiny lalàna indraindray ny taratasy na misy zavatra tsy fena ao anatin'io dia tsy maintsy takiny dia zay angamba ozy ahako no mahatonga hoe mihitatra ny fotoana tokony amin'ny tanany dossier fa raha efa feno tomombana tsara daholy efa misy fotoana efa napetraka anatina 20 andro anatina 2 volana farafatarana vita ny famondrana ny zoan'olona anankiray. Ty moa tsy hoe nareo mirahalahy sanaklimy zany no hoe sy na sampandraraha misy anareo no manao an'izany fa misolo tena ihany nareo eto amin'ny mateknisianina nareo dia mitondra n'izay fanazavana tahaka izany. Manahoana ny eo anivon'ny fandrefesantany makasika an'izay? Ny ao aminay dia efa maro rezaka atao sy natao ho fanafainganana ireo atoto taratasy izay tonga ao amin'ny sampandrarany fandrefesantany. Mahatonga mety hoe misy fahatarana na fitarazoana mahatonga anazy angamba tsy dia hoe raha hoe feno daholo ny atoto taratasy pitsopitso ny ilaina ara-teknika mafeha tsara ny hoe ao tsara le taratasy tamin'ny fandrefesana tokony tsy ela mihitsy ny fahamoanana azy titre avetrany mamoaka plan tsy ela mihitsy vetivety. Matora maro velo sainana Arthur tato hoe eo ihany koa ny responsabilité ny andraikitry ny olom-pirenena manoloana ny fikarakarana an'ireny taratasy-tany ireny tsy azontsika ialana koa zay. Inona ny afatra reo zany ho an'ny olom-pirenena manoloana an'izay satria ny olom-pirenena dia raha antsika malala efa nambara teo fa nomenimeny izy mitabataba. Entanina zany ny olona tsy andry isolana na misy antony maika ilana ny fanoratana ny zo zay vao manantona ny sampandrarahan'ny fananantany fa mba ezahana hoe amin'ny fotoana tokony hoe anaovana ny fanoratana dia efa manantona ny sampandrarahan'ny fananantany amin'izay mba mora ny tadiny atota taratasy mety ilaina fa tsy andrasana folo taona ohatra ny acte de vente efa vita tany zay vao ndeha anantona hoe anao mutation ny acte de vente zay efa natao efa folo taona lasa na hoe efa nisy 20 taona ny fahafatesan'ny ray aman-dreny zay vao tonga anao mutation par décès an'le ray aman-dreny lovaina fa mba entanina zany tonga dia anantona ny sampandrarahan'ny fananantany rehefa misy toe-javatra tokony anaovana famondrana na fanoratana zo. Andriamatoa Jean-Jacques. Tsy tokony salasala mihitsy sika vahoaka zany anatona ny biraony fananantany sy ny fandrefesantany mba ilana amin'ny fahatarana amina famindrana na amina fandrefesana. Ohatra hoe mividy tany isika aza miandry hoe enim-bolana fa hoe ny apitso ny varotanao ny vindananao ny tany iny dia karakara ho avy hatrany ny fandrefesana azy famadiana azy ho titre ohatra kadasitra ny tany vidinao dia afadio avy hatrany ho titre foncier izy io. Aza miandry fotoana ela fa ny apitso na zay afahanao fa aza miandry ela be mihitsy amin'ny famadiana azy ho titre foncier. Zay ngamba ny afatra ho amin'ny vahoaka amin'izay.
Ankasitrahana Andriamatora Marvelo Senene Arthur sy Andriamatora Andriantsoa Jean-Jacques nampafantatra momba izay famadiana ny kadastra ho titre izay manomboka amin'ny heriny sika dia anadiady kokoa hiditra lalindala kokoa momba ny tranga eny anivon'ny fiarahamonina eny momba n'izay resaka fananantany izay satria efa maro ny fanazavana momba ny lalàna sy ny tsara fantatra rehetra momba ny fianoratana ny zo eny anivon'ireny sampandrarany fananantany eo ihany koa ny fiarah-miasa amin'ny sampandrarany fananantany sy ny sampandrarany fandrefesantany manodidina izay fisitrahana ny zo izay ampatsahivina hatrany isika hampanaraka ny fandaharana ny zoko fa misy ny pejy Facebook izay ahafahantsika mifanerasera hitanterana izay tranga eny anivon'ny fiarahamonina izay dia ny zoko eo ihany koa ny email izay ahafahantsika mifandray ny zoko viva 2019@gmail.com ary eo ihany koa ny laharana maitso 777 sy 200 izay ahafahantsika mifandray mampafantatra ny tranga eny anivon'ny fiarahamonina mifandray amin'ny resaka momba ny fananantany izay Andriamaro. Eny ary dia makasitraka ny vahintsika amin'ny rahalahy Andriamatora Ramarvelo Arthur Senene azafady tompoko lehibe ny farim-piadidian'ny fananantany eny amin'ny distrikana Ambohidratrimo izy sy Andriamatora Andriantsoa Jean-Jacques chef de service des travaux spéciaux eo anivon'ny direction des études et travaux topographiques eo anivon'ny sampandrarany fandrefesantany. Akasitrahana ihany koa isika mpijery rehetra ny tokantrano naharitra niaraka taminay hatramin'ny farany tao anatin'izao fandaharana ny zoko amin'ity talatala ity amin'ny alakamisy indray ary ny fotoanantsika manaraka izahay kosa dia mametraka ny mandrapitafa indray ary.